Namoaka zavatra mikasika any Rina Rakotomanga mo ilay Ramatoa pahay lalàna ary be dia be zavatra izay nolazainy tao anatin'izany ankamoaka izay nataony izany. Misy ihany koa ireo teboka lehibe vitsivitsy izay hita tao anatin'izany fanambarana izay nataony izany. Hidirantsika sy horesantsika mo ny fanambarana izay nataony ity Ramatoa pahay lalàna ity mikasika any Ramatoa Rina Rakotomanga. Fa mialohany hidirantsika amin'izay aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova aza adinoina foana ny abonné ny chaîne antsika ary aza adinoina ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika ary mialohany hiresantsika ny resaka mikasika any Rina Rakotomanga izay navoakany ity Ramatoa pahay lalàna ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Misy finoano ampoana ireo mpanao politika milaza fa rehefa mahazo any Antananarivo dia mora ho azy ny maka fitondrana hoy ny hafatry ny Raveloson Constant. Ity Andriamatoa Raveloson ity mo dia nilazany hoe manofy sakozoka ireo olona milaza fa raha azo ny mariky ravalimanana ny toerany be ny tanànan'ny Antananarivo dia mora ho antimina ny miakatra eo amin'ny fitondrana. Isany ireo be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra i Risara Andriamanjato sy Giwili Razanamasy sangy tsy nahazo ny fitondrana ary tsy nitondra olona nanonga mpanjakana. Misy finoano ampoana ireo mpanao politika milaza fa rehefa mahazo any Antananarivo dia mora ho azy ny maka fitondrana. Fampandrosoana no andrasana fa tsy fotoanany korontana intsony izao. Mila mampiseho ny vina ho entina hanarenana any Antananarivo i mariky ravalimanana hoy ity Raveloson Constant ity raha nandefa hafatra ny tao anatin'ny tambanjotra. Zay moa ny hafatra izay nomeny iny ray aman-dreny iny fandeha resika hiresaka kely ny tohiny tranga izay nampalahelo ny tranga tany Mampikony. Maty ny fokon'olona ny roa tamin'ireo jolahy namono pastera sy katekista. Maty no tetehany fokon'olona omaly ny roa tamin'ireo jolahy namono ny pastera François Vivier sy ilay katekista tao amin'ny FLM Mampikony ny aliny sabotsy lasa teo. Voalaza fa ny mpimasy mpitazona odiny ireo dahalo no nampirisika ireo olon-dratsy hamono ireo mpitondra fivavahana ireo mba ahafahany mampanjaka ny ody maheriny sy mampiroborobo ny halatra ataony izy ireo. Mbola karohina kosa ny telo hafa izay mbola tsy hita. Izany moa ny tohiny ny zava-nitranga tany Mampikony mikasika ilay katekista sy ilay pastera maty nisy namono ary ireo olona roa efa voan'ny fitsaram-bahoaka ka maty ny fokon'olona vokatra izany. Rehefa voaresaka ary ny mikasika an'izay dia andeha resika hiresaka tranga hafakely any Ankarafantsika moa ity tranga anankiray ity. Miaramonina ny voay sy ny olombelona. Voalaza fa efa tena mahay miaramonina ny voay sy ny olombelona any Ankarafantsika any ary manjono ao amin'ny parka nasionalina Ankarafantsika ny olona tsy lavitra eo ihany koa ny misy ny voay. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity toy izao moa ny any Ankarafantsika raha araka vaovao izay naparitaka ny pejy maromaro tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Zavatra somary hafakely moa izany ka izany indrindra no antony izarana izany aminareo ato anatin'ny ity chaîne ity satria ao a Madagasikara ihany izany Ankarafantsika izany izay efa ahitana olombelona miara-miaina amin'ny voay. Somary nanaitra ny maro moa raha nahita ity vaovao ity ka nahatonga ny sasany nametra-panontaniana ny hoe iza ary ny isorana amin'ity voay afaka miara-miaina amin'ny olona ity, Jesosy ve sa iza hoy ireo zay nametraka ny fanontaniana. Ndeha resika hilaza zavatra hafa indray fa apetraka atsika ny resaka fiarahamonina ny voay sy ny olombelona any Ankarafantsika izany. Ny androany maraina moa dia raikitra ny fanambarana izay nataony ity Ramatoa pahay lalàna ity mikasika any Ramatoa Rina Rakotomanga. Tohitoy izao moa ny fanambarana izay nataony ity Ramatoa ity. Mitentina 102 444 € na 512 ariary nitrosany Rina Rakotomanga tamin'ny fandefasana entany Madagroup azy tamin'ny Madagasikara Airlines nanomboka ny Février ka hatramin'ny Desambra 2024. Fa ny talohan'io dia tsy ferana hoy ity madama pahay lalàna ity raha namoaka ny zavatra mikasika any Ramatoa Rina Rakotomanga.
Taoriany namohany iny vidin-javatra iny moa dia nametra-panontaniana ity ramatoa mpahay lalàna ity ary toy izao ny fanontaniana izay napetrany. Hay moa zany alefa bojo ireto entany madagroupazy ireto rehefa mandefa tsy mandoa vola eo no eo akory, hoy ny fanontaniana izay napetraka ity ramatoa ity. Ampitsiahivina fa mivarotra poids 12 euro par kilo miala paritana io madagroupazy io ary paye comptant rehefa mandefa entana. Mahatratra de tonne isaky ny mandefa ary eo amin'ny 50 sac de 23 kilo isaky vol. Misy miala Paris, misy miala Tana. Ary ity ramatoa mpahay lalàna ity moa dia mbola nametraky ny fanontanianany hoe compagnie airline efa sahirana amin'ny redressement judiciaire ve dia mbola sahin'ny ramatoa ny mandefa entana trosaina, hoy ity ramatoa ity raha nametraky ny fanontaniana mikasika any Rina Rakotomanga. Ary niteboka farany izay notsindriany ity ramatoa mpahay lalàna ity dia ny hoe fanararaota ampahefana koa izany nataony amin'ny maha-PCA azy tao izany satria ny mpandeha avion mitondra entana namoatra 1 kilo aza dia mandoa excédent eo no eo, tsy ankitsitsy raha tsy zay dia ariana na avela ny entana rehefa tsy mandoa. Izany moa ny hafatra izay nataony ity ramatoa mpahay lalàna ity raha niresaka nikasika any ramatoa Rina Rakotomanga. Izany moa ny zavatra navoaka tao anatin'ny pejiny koa dia zarainay ato aminareo anatin'ny ity chaîne ity ary izahay raha teo moa dia mizara fotsiny ny zava-misy ary mizara fotsiny ny zavatra mandalo. Tany amin'ny faramparany indrindra nefa tsy latsa-danja moa no nilazany ramatoa Fanerisoa Erneuve ny hoe dia izao ity orinasa fahity nefa ozy tena nilaza hoe mba tsy handeha vidy ny avion dia nifanaraka amin'ny mpandefa entana mba hisy vola miditra kanjo bojo no andefasana ireto entana. Izany moa ny teny faramparany indrindra izay nataony ramatoa mpahay lalàna tsy iza moa izany fa Fanerisoa Erneuve. Fa any amin'ny distrikany Mandritsara kosa dia maniry hisiany fampiofanana momba fanamboarana frômazy ireo mpamokatra ronono ao Ambalavato commune Antanandava distrikany Mandritsara. Mpanao yaourta no maro manjifa ronono avy ao an-toerana miavaka ny vokatra satria tsy mitampoka rano ny ronono rehefa tonga ao an-tsena. Ireo mpivarotra yaourta no betsaka manjifa ronono mitobaka anefa ny vokatra indraindray, hoy ireo mpivarotra avy ao Ambalavato izay 4 kilometra miala renivohitra Androna. 5,000 ariary ny iray litatra amin'izao ary 3,000 ariary rehefa fahavaratra. No hamarihana manokana tamin'ny alalan'ny festival ronono ny fisian'ny vokatra ny andron'ny asabotsy 24 aogositra tao an-toerana natrehiny ireo manam-pahefana avy ao Mandritsara. Izany moa ny faniriny ireo any Ambalavato distrikany Mandritsara ary commune Antanandava. Zay moa ny tany Mandritsara fa ny hamarana antsika ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto anisan'ny toerana kanto sy miavaka tokoa. Ireto toerana ireto moa dia any Anjajavy, izany Anjajavy izany moa dia faritra Sofia. Ao amin'ny commune rurale Antonibe distrikany Analalava no misy an'izany Anjajavy izany, toerana kanto ahitana ranomasina aty ala ary valan-javaboary ahitana gidro, sokatra, fosa, vorona ary ahitana baobaby izay misy ny sasany amin'ireo tsy fahita erany izao tontolo izao raha tsy ao Anjajavy ihany. Raha izany Anjajavy izany dia tsara ihany koa ny manamarika ny hoe efa misy ny toerana fandraisam-bahiny raitra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa ny ao Anjajavy. Raha toa ka liana ary raha toa ka manam-potoana ianao dia manasanao mba hitsidika kely any Anjajavy fa tena mahafinaritra ary izaho mino marimarina kokoa fa tsy hanenenanao raha hitsidika izany toerana kanto sy mahafinaritra izany. Zay koa moa ny azontsika naroso koa dia metra beloma izahay amin'ny manaraka indray no manao misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.